voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ny amin'ity fotoanandroany ity izay ahafahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra amin'ity andro mahafinaritra androany ity indray. Omena ny tompo voninahitra satria avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fandaminany no antony mahatonga matateraka amin'ity fotoanandroany ity. Amen na. Dia atolotra ho antsika rehetra tompoko ny arahaba. Arabaina daholo tsika rehetra tonga eto tononona aminao fitahian'Andriamanitra. Tononona fa hotahina ianao manatrika an'ity fotoam-bavaka androany ity. Hotahina ihany koa ianao rehefa mifarana an'ity fotoam-bavaka androany ity. Amen na. Arabaina tahaka izany ihany koa isika rehetra mpanaraka ny amin'ny tambajotra dia tononona ho anao ihany koa ny fitahian'Andriamanitra ka ny hery izay miasa eto amin'ity toerana ity hipaka aminao any tokantrano any ka tonga antsika rehetra izay mpanaraka any tokantrano handray fahasoavana lehibe amin'ity androany ity. Amen. Andao tsika rehetra itiaka tompoko. Tiafa mafo an Jesosy. Haleluya. Ny mahafinaritra indrindra dia amin'ny fotoana hanompontsika an'Andriamanitra dia manatrika izy amin'ny alalan'ny fanahiny. Noho izany eto izany Jesosy. Eto ny fanahy masina. Inona ny ilainao? Inona ny tadiavinao? Misy an'izay ilainao sy tadiavinao amin'Andriamanitra. Amen na. Amen na. Mampahery anao mba tena hifantoka amin'ity fotoanandroany ity satria miaraka amintsika eto ilay mpizara fahasoavana dia tsy iza akory fa Jesosy no anarany. Dao mbola itiaka ho azy isika rehetra tompoko. Haleluya. Andeha isika rehetra tompoko hitsangana hanolotra ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo. Samy vavaka be isika rehetra ny tokantrano ihany koa entanina hivavaka ho an'ity fotoanandroany ity. Asandrato ary ny feo antsika. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izahay satria notahina velonay soma tsara afaka manatrika an'ity fotoanandroany ity indray. Soranay anao ny fahasoavana, fahavelomana, hery sy tanjaka, fahasalamana menao anay. Mankasitraka ray, mankasitraka Andriamanitra satria tena tia izao fiangonana izao ianao. Ka ianao no nitaonanay hanatrika an'ity fotoam-bavaka androany ity. Misaotra anao izahay, noho izany indrindra atolotra ianao izao fotoanandroany izao. Fotoana tena niraisanay fahasoavana, fotoana tena niraisanay fitahiana, fotoana tena niraisanay valim-bavaka. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tononona fa izay rehetra manatrika manaraka ny tokantrano, izay rehetra manatrika an'ity fotoanandroany ity handray fahasoavana izy, handray fitahiana izy. Nizaniza malemilemy ho atanjahana ao anatin'izao fotoanandroany izao. Ny herin'Andriamanitra ne hipaka amin'ny tsiraray avy, ny heriny avo indrindra ne hamangy anay, hikasika ny fonay, hampahery anay. Haleluya. Haleluya. Manatria anay Jesosy manatria anay, manatria anay, manatria anay amin'ity fotoanandroany ity. Fotoana niraisanay fahasoavana, fotoana niraisanay fitahiana. Haleluya. Eto ianao Jesosy manerana ianao, manerana anay tsiraray avy, mamangy anay, mamangy ny fonay, mampahery anay amin'ity fotoanandroany ity. Ka dia hanatrika an'izao fotoana izao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy na ray akory aza tsy hotahian'Andriamanitra noho ny amin'ity fotoanandroany ity. Hotahian'Andriamanitra ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, haleluya. Manatrika anay eto ianao Jesosy, asehoia mikery ny voninahitra, ataovy matsapa resy latrizahay Jesosy, manatrika eto ianao. Lazao hoe manatrika anay eto. Manatrika anay eto ianao Jesosy,
misaotranao zay tompo ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra misaotranao zay fa manatrika anay eto ianao fanasitranana zay ho raisinay satria manambara ny teninao fianarana Jesosy makasitraka Andriamanitra haleluya ny dera sy ny aja ny voninahitra tolotra ho anao rery any amen haleluya mafinaritra dia manatrika antsika eto ny tompo ianao zany tonga eto androany tsy maintsy mitondra fitahina mody ianao mitondra fandraisena mody ianao satria eto Andriamanitra miaraka amin'ny heriny mahagaga amen amen toizatsika amin'ny fideranan'ny tompo ny fanompo-pivavahana iarahantsika manao eto ry havanao tena andaontsika tena hideran'ny tompo sady zany ve mila deraina Andriamanitra mila deraina Jesosy satria izay mideran'Andriamanitra dia Andriamanitra hietsika eo ambonin'ny seza fiandrianana noho ny amin'ny fiderana izay ataontsika ho an'Andriamanitra ka atomika ianao tena hideran'ny tompo amin'ny fonao rehetra mihitsy sady zany ve dia etseo ny tananao etseo ny tongotrao miderahan'ny tompo manana feo tsara ianao eny fa na ratsy kokoa ary feonao tovy tsara miderahan'ny tompo amin'ny feo amin'ny tana amin'ny tongotra amin'ny tenanao rehetra ndao tiaka ho an'Andriamanitra isika rehetra mandroso ary ny mpitarika fiderana hitondra antsika ho amin'izany aleluya andaontsika iaraka hideran'i Jesosy iray fotsika androany iray saina anantona an Jesosy amin'ny alalan'ny fiderana andaontsika iaraka hidera azy avetrany
sy ny mbola vonina hiterao an jesosy ny tananao io ho fiderana azy raha mideritsika androany dia hitera azy amin'ny fotsika ray manontolotsika sady zany ve pare sa tsy pare pare sa tsy pare raha oarytsika hitera andio an jesosy c'est maximum vitanao ataovy azy dia mpanjino izy dia raha izy alleluia Tupo yetu nyatalamu Letu intai na najuchanamu Kukurabu Kaianau Tena silabu Mitibra Bila wanau Panati fiberana Iwanau Tupakala sana Kukurabu Kaianau Tena silabu Mitibra Socha tumpo Socha tumpeya Socha tumpo
andaontsika no fahompatanana mafany masina eto jesosy eto ny heriny andaontsika mbola ankalaza azy hiditra amin'ny fanatrehana iankoky eo anatrehantsika mpanjino fa eto jesosy eto izy mpanjino amin'ny finoana zany dia andaontsika hiaraka iankoka mankalaza anao zay fany masinao misaotra anao zay ny amin'ireo soa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay sy izay rehetra mbola mataonao dia mankasitraka fany masina misaotra anao zay jesosy kristy tompo halleluja misaotra fany masina
toerana isika rehetra tompoko. Alleluia. Anokana fotoana isika ahafahantsika mivavaka satria tokony ataontsika mihitsy manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany no lehibe, afaka mifehy ny zavatra rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Noho izany indrindra ndao tsika ry havana tena nankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra, sady izany ve? Amin'ity androany ity dia fotoana mety mihitsy ahafahantsika mivavaka. Eny fa na tsika eny tokantrano aza dia tomina mihitsy mba hivavaka hanankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra satria izao vaninandro iainantsika izao no atao hoe andro mahory. Ny olona rehetra amin'izao vaninandro ao dia mikaikaika. Ahatonga anao olona hiavaka dia mila manankina ny fiainanao amin'ilay mahery ianao. Mila manankina ny hoavinao amin'Andriamanitra ianao satria izay miaraka amin'Andriamanitra ihany no tanteraka amin'ilay teny fikasan'Andriamanitra hoe koa dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Noho izany andaontsika hivavaka be mihitsy amin'ity androany ity. Na inona fanananao, na inona diplôma misy aminao, na inona fiainanao, tsara aminao mihitsy manankina fiainanao amin'Andriamanitra. Tena izay ny tena mety amintsika. Ahatonga antsika olona hiavaka tsy ety an-tany ihany, fa raha ho avy ilay Jesosy voambara amin'ny Baiboly fa ho avy any amin'ny rahony lanitra dia miavaka ianao. Satria izay olona miaraka amin'ny Jesosy ihany no miavaka amin'ny fotoana fiavian' Jesosy any amin'ny rahony lanitra io. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao, ianao ilay olona vana miakatra miara-mandova ilay fiainana mandrakizay. Ka amin'ny taonantsika rehetra andao ry havana hivavaka, sady izany ve? Tena mila mivavaka, miteny amin'ny vavanao mihitsy ianao hoe Jesosy eo, Andriamanitra ray eo, mametraka ny fiainako miaraka aminao ahatonga anao amin'ny androm-pahavelomanao tsy ho very ianao. Ohatra hoe very hevitra na verivery fisainana hoe ahoana ny hafaran'ity fiainana ity. Ka raha dona aminao koa ny fahafatesana na ohatra hoe ho avy Jesosy any amin'ny rahony lanitra dia mazava ho azy fa tsy very ianao, fa miaraka mandova aminy ilay fiainana mandrakizay ambara amin'ny Baiboly. Ndao ary tonga dia hivavaka antsika rehetra, samy tena mivavaka be mihitsy, akino amin'Andriamanitra ny fiainanao, atoloran'i Jesosy ny fiainanao ary manapa-hevitra hoe za dia vonona hisaraka amin'ny fahotana, vonona hiala amin'ny zavatra tsy mety, saraka amin'ity toetra ratsiko ity, hisaraka amin'ity fomba amampanao tsy mety ity. Ndao hivavaka ary tsika rehetra, samy mikipy dia samy mivavaka. Taovy mafy ny feonao, tsika any tokantrano any dia tomiko mba hivavaka. Petrao amin'Andriamanitra ny fiainanao ry havana. Izay miaraka amin'Andriamanitra ihany izy ny miavaka, izay miaraka amin'Andriamanitra ihany izy no tafita. Halleluja. Fantatra efa lehibe ianao Andriamanitra, iza moa ny azo oharina aminao, zavatra rehetra teo amin'ny tananao. Noho izany indrindra Andriamanitra, manankina ny fiainanay miaraka aminao zahay, satria ianao efa nafoy an'i Jesosy avitra ho an'ny fahotanay, fanafoy an'i Jesosy ianao, famonjena ny fiainanay. Noho izany mametraka ny fiainanay am-pelantananao zahay, vonona izay fiangonana hiala amin'ny toetra ratsy, lalan-dratsy na efa iny, fiainana ratsy na efa iny, fomba mampanao izay tsy mamendrika ny fiarahana aminao. Halleluja. Tapa-kevitra amin'ity androany ity, fanankina ny fiainanay aminao. Andro mahory izao, fotoana tokony anteranay aminao, fotoana tokony antoranay aminao. Halleluja Jesosy eo, tianay ianao, tianay fiangonanay ianao. Manotra ny fiainanay ho anao zahay, origarisiny bababa, ho any amin'iza moa zahay Andriamanitra, ianao no herinay, vonona zahay, raha izay fiainana tokony tany foana manimba ny fiarahanay aminao, dia vonona zahay Jesosy ala amin'izany, vonona zahay Jesosy hisaraka amin'izany. Anao ny fiainanay, anao ny fiainanay. Halleluja. Samy tena mivavaka ry havana. Raha vavy eo, mivavahy ianao. Ranadao eo, mivavahy ianao. Tanora eo, mivavahy ianao. Mivavahy ianao. Manapa-hevitra mihitsy ianao hoe ialako ity lalan-dratsy ity, ialako ity toetra ratsy ity, fa za ty adova ilay fiainana mandrakizay. Teneno amin'Andriamanitra mihitsy fa ianao vonona hiala amin'ny ratsy,
mankanaiky an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Amen, 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 amen. Mitaonanao amba tena hivavaka, azo atao resadresaka fotsiny nampili vava. Mivavah mihitsy, mivavah mihitsy tsika rehetra. Ianao any amin'ny farany aoriana any, mivavah, mivavah, mivavah. Andro mahory io iaho ity, andro iainantsika ity, fotoana tena iankinana amin'Andriamanitra zao e. Amen. Jesosy ô, tsy manana nizaniza zay. Raha za manokana dia tiako ny miaraka aminao. Tsy tiako very aho. Eny fa na amin'izao andro fandalovako izao azy. Tsy tiako very hevitra ny amin'ity fahoriana ity aho. Jesosy aho. Manankina ny fiainako miaraka aminao. Halleluja. Saraka amin'ny toetra ratsy. Saraka amin'ny fomba mampanao ratsy. Androany, manapa-kevitra ho anao. Manapa-kevitra ho anao. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. Aza variana ry havana. Aza variana fa mivavah. Mivavah dia kino amin'Andriamanitra ny fiainanao. Mandaly ianao no eto. Mandaly ianao no eto ambonin'ny tany. Tsara raha ampifamatorina amin'Andriamanitra ny fandalovanao eto. Halleluja. Mivavah ihany tsika jiaby. Mivavah ihany. Anao tena hivavaka be mihitsy a. Antoko ny mandrakizay anao ty fandalovanao ety ambony tany. Tsara raha famatorinao amin'ny Jesosy ny fandalovanao eto. Halleluja. Oh Jesosy a. Tsy miankina amin'olona ny fiainanao. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra ny fiainanao. Miankina amin'ny vavaka ataonao ny fiainanao. Amen, amen, amen. Oh Jesosy oh. Hamafisinay ny fiainanay, fiarahanay aminao. Halleluja. Tsy mivadika aminao zay, hiaraka aminao zay. Ianao no manapahefana, manapahefana amin'ny fiainanay. Ianao no herinay sy tanjakay. Halleluja. Androany dia hamafisinay ny fanoloran-tenanay. Jesosy oh. Ny fandalovanay ty ambony tany, olaninay amin'ny fiarahana aminao. Na inona zavatra mandalo eto, ho an'i Jesosy izay. Oh, amen, 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 amen. Toizy ihany ny vavaka e. Toizy ihany e. Samy vavaka. Halleluja. 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 Amen. Tsara ny hariavana miaraka amin'Andriamanitra e. Tsara ny hariavana manompo an'Andriamanitra e. Halleluja. Oh, ianao niseho amin'ny fiainanay. Ianao nisandratra amin'ny fiainanay. Ianao niseho amin'ny fiainanay. Na mandeha na mitoetra na matory, na mitsangana, na ny atsana ny tanàna, na iza misy anay. Ho an'Andriamanitra izahay. Mampifamatotra ny fiainanay amin'Andriamanitra izahay. Halleluja. Tsisy ataonay mampisaraka anay amin'ny fanomponay an'Andriamanitra. Fa mampifamatotra ny fiainanay amin'ny Jesosy izahay. Ny fanahinay atolotra ho an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Jesosy no velona ato am-ponay. Jesosy no velona ato anatinay. Velona amin'ny fiainanay. Samy mivavaka ihany ry havana. Raha vavy eo, mivavah ianao. Aza ny olana mameno ny lohanao. Aza ny fahoriana mameno ny sainao. Fa androany ampifamatory amin'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao. Ho hitanao tsara ny hanavan'Andriamanitra anao. Halleluja. Ranadao, mivavah ianao. Mivavah ianao. Amen. Ampifamatory amin'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy very zay rehetra miaraka amin'Andriamanitra. Ety ambony tany izy dia hiavaka. Raha ho avy eny amin'ny raholanitra Jesosy. Araka ny voalazany teny Jesosy hoe andeha mboatra fitoerana ho anareo. Ka ho avy indray haka anareo. Dia ianao ilay isan'ny olona ho alaina. Toizy ihany, toizy ihany, toizy ihany vavaka.
Amen, 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 amen. Jesosyo, miaraka aminao, miaraka aminao ny mahatsara anay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, amen, amen. Jesosyo, noavinay rehetra mifamatotra atao fanjakanao, mifamatotra atao aminao, ny hoavinay rehetra. Hallelujah. Raisan-tanana ny fiainanay. Tsy anteranay izao fiainana mandalo izao. Fandalovanay dia anomponay an'Andriamanitra. Fandalovanay dia anoloranay ny tenanay ho an'Andriamanitra. Oh Jesosy, toy izany vavaka e. Toy izany. Fantoy ianao dia vavady tsara mihitsy ny amin'ny fiainanao. Rehefa tsara fifandraisanao amin'Andriamanitra, fantatra Andriamanitra ny mahasoanao. Amen. Sandraty amin'ny feontsika tompoko. Azakamo mihitsy ianao vavaka. Toy izo mivavaka. Eto tsika afaka mivavaka tsara. Ianao izay mbola mierikerika, fotoana izao ahafahanao tena manovy hery, vavaka amin'Andriamanitra. Manambara, manapololotra avy ao am-ponao. Fa ianao dia ho an'i Jesosy. Amen. Domiko ihany koa sika rehetra any tokantrano. Mivavaha ianao, ampifamatory amin'Andriamanitra ny fandalovanao eto tany. Manaova fanekena amin'Andriamanitra, fa ianao dia tsy ala amin'Andriamanitra ianao. Manaova fanekena amin'ny Jesosy, fa Jesosy ny velona ao anatinao. Tokony ataontsika mihitsy izany ry havana. Tokony ataontsika mihitsy izany e. Amen. Tsy ny olana ihany no tantaraintsika amin'Andriamanitra. Tsy ny problemantsika ihany no tantaraintsika amin'Andriamanitra. Fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra tokony tantaraintsika. Ny fanakinantsika ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Amen. Sotra Andriamanitra. Terizo ny fanoloran-tenanay. Zay manolo tena ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zay manolo tena hiaraka amin'ny Jesosy. Zao fiangonana zao dia manolo tena hiaraka amin'ny Jesosy. Mandrakizay, etỳ tany ka hatrany an-danitra. Vonina mpiaraka aminao. Miaraka aminao. Hallelujah. Andro suisan'andro nahaizale, namorana sarotrata. Siala tokona ivadika e, ambara-patonga vida. Jesosy, ambara-patonga vida. Chiara mandeha aminao. Chiara mandeha aminao hatrizay. Jesosy rikutuko. Zany tuko. Orai smitana patsutra minao atuluchukuane. Tsangany tananao dia teny anao hoe androso. Androso isan'andro nahaizale, namorana sarotrata. Oh, tsy miala tokona ivadika re, ambara-patonga mina. Oh, Jesosy, ambara-patonga mina. Raha ho avy ndray tsy ho ela ianao. Raha ho avy indray tsy ho ela ianao. Izao atao mihety. Hiara amina navutanao andovany lany. Tsangany tananao ho sambatry indrindra. Ho sambatry indrindra ho tretrako, anatrika litavana. Nanefa izana falintoko, hiara mitoetra
mafitsika rehetra fa ho any an-danitra isika amena dia tany isika dia miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay ny fiarahantsika amin'ny Jesosy satria etỳ tany manomboka ny farany dia any an-danitra ary tsy misy farany any an-danitra fa mandrakizay tsika dia miaraka amin'ny Jesosy noho izany miorena tsara ianao aza miovaova mihitsy amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao amena haleloia andao sika ry havana hitondra ny fanatitra eo anatrehan'ny tompo izay fanatitra mbola anaovantsika fanekena amin'Andriamanitra trany fa isika dia tsy vitany hoe miaraka amin'Andriamanitra fa makatoa izay lazay ny tenin'Andriamanitra sady izany ve tena hoe makatoa amin'ny fotsika rehetra amena dia akatoavintsika mihitsy izay rehetra mbarany tenin'Andriamanitra hoentsika ny fafolo-karena hoentsika fanatitra tsitrapo ny fanohanana amin'ny tele sy ny radio toanantsika satria tsika dia tsy vitany hoe miara-mandeha fa tena mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra mihitsy isika ary ny fananantsika dia ataontsika miaraka miditra tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra io sady izany ve ka miomana ho amin'izany isika rehetra dia ndao atolontsika mambavaka ho an'Andriamanitra ny fanatitrintsika vavaka ary isika tompoko amin'ity androany ity Andriamanitra dia mampifamatotra ny fanananay amin'ny fanjakanao zahay tsy ny tenanay ihany na ny fonay fa ny fanananay dia ampifamatorinay amin'ny fanjakanao ka dia mitondra izany izahay ho mariky ny fanekenay ianao ho mariky ny fiarahanay mandeha aminao dia tia tany fakatoanao zahay ka dia mitoetra any an-danitra izany fa folo-karenanay dia raiso mba tena hoanitra kasitrahana fanatitra fiangonana dia anaovanay fanekena ka ny volanay ihany koa dia miaraka aminao mampandroso ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy amen mandroso aty anoloana isika mitondra fafolo-karena tatazana ny fanatitra rehefa avy eo taovy epifaniana arahantsika fideranan'ny tompo izany Be
Jesosy. Alleluia. Andreny afatr'Andriamanitra vetrany isika amin'izao fotoana izao a. Ny mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika dia ny pasteur antsika avy any amin'ny faritra Vakinedina, avy any Manjakandriny, pasteur Andriamidona Jean Aimé. Dia hiasa miaraka amin'ny eto ny tompo. Amen na. Miaraka amin'ny eto Jesosy satria Jesosy no nitondra azy eto amin'ity toerana ity. Eny fa na tsika any tokantrano aza dia hisy fiantraikany aminao ny fampiasan'Andriamanitra zany lelan'Andriamanitra izany androany. Ka manasanao zay pasteur mandroso ianao tiaka itsika rehetra fandraisantsika azy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafahoana indray amin'ny alalan'izao fotoana androany izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, naiza toerana andrenesanao sy ahitanao ity fotoana ity dia tononona aminao ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fomban'Andriamanitra rehetra ho anao izay mety tsy salama any amin'ny tokantranonao any, mety eo ambony fandriana ianao amin'izao fotoana izao. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ao anatin'izao fandarana izay hitanao zao ho raisinao fanasitranana. Ho antsika rehetra ato anatin'ny efitrano ho tahian'Andriamanitra manokana ianao ho raisinao izay rehetra efa nomanin'Andriamanitra ho anao ihany koa amin'ity androandroany ity izany. Ankasitrahana ny mpidera izay niaraka tamintsika ihany koa tamin'ity androany ity fa alohan'ny azahoan'izy ireo ny toerany mbola ao ataontsika le hira anankiray mahafinaritra manao hoe ndray andro any aho dia ahitanao Jesosy. Iarahantsika midera ny tompo izany aorianan'izany dia iroso amin'ny afatr'Andriamanitra vetrany isika. Dani
manasa tsiritra iara itsangana ivavaka isika amin'izao fotoana izao anomana ny fotsika ny fanahintsika andray ny tenin'Andriamanitra. Mivonona ianao androany satria hitanao manokana ny tompo. Aza vela isy anelingelinanao ny fonao, ny sainao, ny fanahinao fa aoka hifantoka ao anatin'izao fotoana foy izao ianao fa ho tsapanao ny kasik'Andriamanitra izay ho ataony amin'ny fiainanao manokana. Ivavaka isika tompo. Raha io tsapanay tokoa ankehitriny fa Andriamanitra fitiavana ianao. Mizara aminay ny soa, ny tsara, ny mamy, tsy afeninao aminay izay tokony ho anjaranay. Ko ankehitriny tompo, misaotra anao izay satria manana fotoana izay ahafahanay andray ny teninao. Mitenena tompo araka ny fanaonao. Fiadanana eo amin'ny olona rehetra. Andray ny afatra ao amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, afatotra ny devoly izay mpangala teny, manatsatso ny tenin'Andriamanitra, tsy manana anjara, foanana amin'ny anara maherin'i Jesosy, ny ninona heriny, ny ninona fahefana, tenay ravaina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra tompo, fa voatany fonay andray ny teninao efa notahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo, amen. Mbola eo am-pitsanganana ihany sika no hamaky ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany no angalantsika afatra manokana. Ary ahafahan'Andriamanitra ihany koa miteny aminao manokana. Voalohany indrindra dia voambara ny tenin'Andriamanitra ary no azavainy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy. Raha tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity dia nanomboka nitory-teny izy. Ary nitory-teny voalohany izay nataony tombon Jesosy dia tory-teny tsy miantso ny olona ho sitranina, tsy miantso ny olona hanaovana fahagagana, tsy miantso ny olona mba ho tahina manokana, fa nitory-teny voalohany nataony tombon Jesosy. Raha nanomboka nitory-teny izy dia hozy izy manao hoe mibebay anareo. Niantso ny olona Jesosy mba hibebaka. Fa maninona no natsony ny tompo ny olona hibebaka? Satria hoy izy manao hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky zany hoe tamin'ny fotoana izay nanomboka nitorian'i Jesosy teny, nanomboka efa resy lahatra izy fa io fanjakan'ny lanitra io dia efa tena amby, efa tena akaiky. Tamin'izany fotoana izany Jesosy nefa nanomboka miteny fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, ary niantso ny olona mba ho tonga amin'ny fibebahana. Maro ny olona tamin'izany fotoana izany no niazakazaka, nanantona ary nanapa-kevitra ny tena ny bebaka marina. Ary amin'izao vanim-potoana izao dia mampalahelo satria ny fivavahana na ihany koa hoe ny fanompona an'Andriamanitra na ny fisaitsainana izany fiainana mandrakizay izany to lasa zary angano, totra ny zavatra heverin'ny olona fa to tsy misy izany. Ary maro amin'ny olona no avy lazaina mihitsy aza hoe very-hevitra, misaitsaina, mivavaka ihany, fa ohatrany tsy manana fanantenana ny amin'izany fiainana izany. Androany anefa dia mino aho fa amin'ny alalan'izao afatr'Andriamanitra izao dia ho tonga ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, ho tonga ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, ho teraka ao anatinao ane ny fanjakan'Andriamanitra. Ry hava malala, raha lasy anabavy ray aman-dreny izay mandre amin'izao fotoana izao. Tamin'izany fotoana izany Jesosy raha nitory dia niresaka fibebahana, ary fibebahana io dia marihana tsara satria lasa lamody ankehitriny ny atao hoe fibebahana. Ho aiza ianareo zany? Andeha hibebaka.
mahita olona ianao andeha ho azy andeha hibebaka zany hoe efa tsy azo ny olona tsaina intsony tsy fantatry ny olona ntsony ny atao hoe fibebahana androany dia mba tia-pafantatra anao aho fa ny fibebahana tsy vavaka akory izy io tsy vavaka ny atao hoe fibebahana tsy fifonana ihany koa no atao hoe fibebahana satria raha izay fifonana nataon'ny vadinao taminao zay efa maro fa mifona izy androany amin'ny herinandro mila mifona indray aho afaka ray volana mila mifona indray aho dikan'izany fifonana ny nataony fa tsy fibebahana fa ny fibebahana dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina dia milaza tsara mamaritra ny atao hoe fibebahana ary izany no hitoman'Andriamanitra tsy ihany koa amin'ity androandroany ity mba isika rehetra izao ho tonga amin'ny fibebahana amen isika rehetra ho tonga amin'ny fibebahana inona le fibebahana takian'Andriamanitra ananatsika inona le fibebahana takian'Andriamanitra ho hita amintsika ny filazantsara zay nosoratan'ny Lioka mampianatra Lioka 5:20 dia milaza ny ten'Andriamanitra manomboka amin'ny 9 zao ny voasoratra io ny filazantsara ny Lioka 5:20 manomboka amin'ny 9 dia zao ny voasoratra manao hoe dia niainga faingana izy ka nampiatrano azy sady faly ary raha nahita izany rehetra izany dia nymonomonina ka nanao hoe lasa nandeha hitrana amin'izay lehilahy mpanota izy fa zaka izy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako homeko ho an'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany ary ho Jesosy taminy anio no tonga ato amin'ity tramo'ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very inona ny zavatra nitranga misy lehilahy anankiray antsoina hoe Zakaiosy lehilahy mpanan-karena teo an-tanàna manany maizy azy kanefa dia nahatsapa izy teo amin'ny fiainany hoe mila miona amin'izany Jesosy zany aho ndray andro dia tafahoana tamin'i Jesosy tokoa izy ary amin'izao vaninandro zao betsaka ny olona tafahoana amin'i Jesosy fa maro ny tafahoana fotsiny ihany dia misaraka maro ny tafahoana fotsiny ihany dia mahalala hoe izy ny Jesosy dia samy miala maro ny tafahoana amin'i Jesosy amin'ny lafiny maro samy hafa fa tsy mba afaka nandray an'io Jesosy io nampandroso an'io Jesosy io tahaka ny tamin'ny andro ny Zakaiosy maro ny olona tonga teo ary izy dia voalaza fa foy izy tsy sefitra intsony ahafahany nahita an' Jesosy satria efa olona maro ny tonga talohany fa izy dia nampiseho foana fa za lehilahy mangetaheta an'Andriamanitra sy ny fanjakana rehefa nahita ny Zakaiosy Jesosy dia niteny taminy manao hoe midina faingana fa ho any an-tranonao aho lasa Jesosy nakany an-tranon'ny Zakaiosy ny olona ny monomonina hoe fa inona ny ataony amin'ny lehilahy mpanota be iny inona ny ataony any amin'ny olona tsisy ilana azy iny fa Jesosy rehefa tonga tao dia tsy niteny tamin'ny Zakaiosy hoe tonga ato aminao aho zao ka voavonjy ianao tsy zany ny teniny be dia be zany ny olona tafahoana amin'i Jesosy fa tsy voavonjy tsisy famonjena fa izy tafahoana tamin'i Jesosy fotsiny niona tamin'i Jesosy raha mijanona eo amin'ny fionana amin'i Jesosy fotsiny ny olona tsisy famonjena teraka izany fa i Zakaiosy rehefa nampandroso an'i Jesosy tao amin'ny tokantranony dia tsy niandry an'i Jesosy hiteny izy fa izy mihitsy nanapa-kevitra hoe zao ny ratsy fanaoko ka tapa-kevitra aho hiala amin'izany zao no ratsy fanaoko tapa-kevitra ankehitriny hiala amin'izany zany hoe ny atao hoe fibebahana zany dia tsy fifonana na vavaka atao fa ny atao hoe fibebahana dia fanapahan-kevitra miala amin'ny ratsy izay natao
ny atao hoe fibebahana dia fanapahan-kevitra fialana amin'ny ratsy izay fanao. Ary zay no natonga an' Jesosy niteny ihany koa tamin'ilay vehivavy amin'ny Jaona 9:9. Ny zavatra nitranga amin'ny Jaona 9:9 io manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha nahatra namitany azy izy ireo, dia nitraka Jesosy ka nanao hoe izay tsy nanota tao aminareo no aoka hitorabato azy. Ary nahatra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Toyany dia nionika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiraitra amin'ny zokizokiny ka hatramin'ny zandrindrandriny. Ary Jesosy irery no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aizy ireny tsisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy nisy tomboko. Dia hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloka anao, mandehana. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zany hoe ity vehivavy ity dia azon'ny olona mijangatsanga. Ary araka ny lalàna dia toram-bato izy, hovonoina izy. Zay ny fiheveran'ny olona amin'ny maha-olombelona azy. Dia tahaka izany tsy hoe ianao raha ny ratsy efa vitanao, raha ny ratsy efa nataonao, efa tsy mendrika anao intsony no velona. Fa soa ihany fa atao Jesosy. Mbola io Jesosy io no mbola nanafitra antsika. Ary mbola io Jesosy io no mbola manafitra anao. Ary mbola io Jesosy io no mandray fanapahan-kevitra androany fa hanafitra anao. Ny zavatra niteneniny dia tsotra ihany. Tsisy nanameloka anao va ny olona? Tsisy ozy izy. Dia hoy Jesosy, za koa tsy manameloka anao, afaka ianao, voavela ny elokao. Fa izao no afatra. Mba ho fibebahanao amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Ny atao hoe fibebahana dia tsy fifonana. Na vavaka manokana atao hoe andeha hitokana kely indray aloha hibebaka hifona sisisisa. Fa ny atao hoe fibebahana, fanapahan-kevitra raisina mihitsy io. Zany hoe ianao izay mandray an'izao teny izao, mila mandray fanapahan-kevitra. Raha tena vonina ny bebaka marina ianao dia tapao ny hevitra miaraka amin'ny fandrenesanao izao tenin'Andriamanitra hoe ialako ny ratsy. Zay no atao hoe mibebaka ianao. Arengane mba tsy nisofinao intsony no andre amin'ny teny hafahafa manao hoe raha ohatra anao ny mpivavaka alotsy ny vavaka. Inona moa ny antony mahatonga ny olona miteny an'izany? Satria tsy tonga ny fibebahana ny olona, fa tonga ao am-piangonana ny olona. Betsaka ny olona tonga ao am-piangonana fa tsy tonga ao amin'ny fibebahana. Androany anefa Andriamanitra, tsy zany ny tadiavin'Andriamanitra, fa ny olona tadiavin'Andriamanitra. Ahatonga an' Jesosy miteny, raha mbola nomboka ny toriteny izy dia miresaka ny amin'ny fibebahana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny antony dia izao, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fibebahana dia kofehy sy fanjaitra. Zany hoe tsy afaka misaraka ireo. Raha te handova ny fiainana mandrakizay ny olona, raha te hita amin'izany fiainana mandrakizay izany ny olona, raha te ho tonga amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ny olona, dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fibebahana. Tsy ampy ny fahatongavana ao am-piangonana, tsy ampy ny fandrenesana tenin'Andriamanitra, tsy ampy ny fahaizana tsy anjery ny afatr'Andriamanitra, fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe isika tonga ao amin'ny fibebahana. Fa ny olona tonga ao amin'ny fibebahana ihany no azo antoka hanana anjara ny amin'izany fiainana mandrakizay izany. Eno tsara fa ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia ao no misy ny herin'Andriamanitra rehetra. Ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ao no misy ny voninahitr'Andriamanitra rehetra. Ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ao no misy ny zavatra rehetra. Zany hoe ny olona izay tonga ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia manana ny zavatra rehetra. Fa ny olana, ny zavatra rehetra nitadiavin'ny olona aloha, zay izy vao mitady ny fanjakan'Andriamanitra. Mifandiso zany resaka izany tompoko. Tsy tokony ny zavatra rehetra nitadiavina, zay vao hitady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny Baiboly dia mampianatra
ny matitiko fahenina dia ozy izy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Zany hoe ny zavatra rehetra efa nomanin'Andriamanitra ho atsika. Fa ny antony mahatonga tsy mahazo an'ilay zavatra satria isika tsy tonga amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana isika tonga amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra. Haleluya. Ny zavatra rehetra izay resahana, io le vola io. Le zavatra rehetra resahana, io le tomobile io. Le zavatra rehetra resahana, io le zanaka io. Le zavatra rehetra resahana, io le vady io. Le zavatra ilainao eto ambonin'ny tany, io le zavatra rehetra. Fa omen'Andriamanitra io raha haitsika tsara mifamatotra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, lalana makany amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, aza adino fa tsy mora. Tsy mora zany. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara, Matitiko 7, 4:40. Teboka voalohany, entsika namariana sy hijerevana mikasiny amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Matitiko 7, 4:40. Fa entiny vavady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Entiny vavady, tery ny lalana. Zany hoe rehefa nanomboka ny safidy zany tsika ho amin'izao fiainana izao, ho amin'izao fanompona izao, dia tadidio fa ny safidy ny lalana. Lalana manina? Lalana tery zao safidinao zao. Lalana tery. Kanefa misy fiainana. Fa misy lalana mikodana, fa misy fahafatesana. Misy fahampitehana, misy faharavana. Misy lalana malalaka, afaka manao izay tianao atao ianao amin'izany lalana malalaka izany. Fa ao misy ny antsoina hoe fahafatesana. Ahitanao olona efa voararany dokotera hoe ianao aza misotro toka intsony. Fa malalaka moa le lalana, dia voasitrana kely izy dia efa ndao ndray. Anka mandora rehefa avy eo maty. Fa mampalahelo dia zao, rehefa avy eo asiana soratra ny vavady manao hoe natsony ny ray odiany aminy. Zao ohatra ny tehiteny manao hoe ny ray ve ny antso azy sa ny alkôla. Ry havana, misy lalana malalaka ahafahan'ny olona misotro, ahafahan'ny olona mandeha. Fa lalana misy fahafatesana, lalana misy fahaverezana. Fa ity kosa dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ety ny lalana, tery ny lalana. Kanefa amin'izany lalana tery zany misy fiainana ho anao, misy fiainana ho atsika, misy fiainana ho atsika, misy fiainana ho anao ao amin'izany lalana tery izany. Tery ny lalana. Faro dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny Mateo 2:12 hoe io fanjakan'Andriamanitra io na io fanjakan'ny lanitra io dia ozy ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa mandraka ankehitriny hitoriko aminao ny tenin'Andriamanitra izao ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka makazy amin'kery. Voalohany, tsy zaraina maimaim-poana ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra mahalala ny anaran'i Jesosy mahay manao amen, mahay manao aleloia, dia ho any amin'izany fiainana izany. Tsia ry havana, mahay manao an'izany daholo izy na mpilalao tantara azy. Fa hafa mihitsy ny olona mandrombaka an'izany. Satria le izy tsy zaraina maimaim-poana na omena ny olona izay mahay manao aleloia sy amen. Fa ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mandrombaka amin'kery. Zany hoe misy hery zany miasa ao anatin'izany ahafahana mandrombaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay hery izay mila hananatsika rehetra. Fa ny Virjinina 10 dia vao marina, ny 5 tamin'ireo dia nanana n'ilay hery, ary ny 5 tamin'ireo nietehitra fotsiny hoe izay efa mpivavaka, izay efa kristianina, izay efa malala an'Andriamanitra, izahay efa vitan'izao, efa hay vitan'izao, vitan'izao, vitan'izao. Ny 5 dia ny olona tamin'laza ho izaho
efa mpandray ny fanasany tompo. Izao efa inona za efa nataoko tolo ny dingany ny ohatran'izao sy ohatran'izao na vita ny dingana rehetrarehetra. Izy anefa amin'ny fotoana io tsy manana intsony ilay hery andrombana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony dia zao, betsaka ny fotoana nandalo, ny ady nandalo, na tonga azy variana ka tsy nanovo hery intsony. Ho anao izay mandray izao teny izao, mampirisitry anao ny tenin'Andriamanitra, manovoza hery mandrakariva. Ahoana ny ahafahana manovo hery? Lambaran'ny tenin'Andriamanitra, Lioka 1:9-30. Mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Ary ny apôstôly ihany koa dia milaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 1:9 manao hoe fa azo hery anareo amin'ny latsany fanahy masina ao aminareo. Zany hoe io hery io zany tsy zavatra tovosina eny amin'ny pompy io, na hoe alaina any Analakely, hovidina any Analakely, fa raha izany no misy dia hoy izay ako hoe ny manam-bola ny sambatra indrindra. Fa ity na manam-bola ianao na tsy manam-bola ianao, afaka mandova fiainana mandrakizay ianao, afaka miditra ao amin'ny lanitra ianao. Halleluja, halleluja, amen. Fa mila hery. Manomboka izao, raha tsapanao ohatra ny latsaka ny herinao, manomboka indray manovoza hery. Raha indray mahadiso hevitra ny olona, ny fieritreretan'ny olona hoe atsamidrito fiangonana be hery, atsy fiangonana kely hery. Tsia, ny hery dia afantarina tsy rehetrarehetra. Hery ny tsiraray avy, fa tsy hery ny fiangonana mitambatra. Ny an'ny sasany laza am-piangonana no ety ny hazakazahana hoe ho atsy amin'nisy fiangonana ity fa malaza io mahery io tsia, afaka ny mahery ianao naiza naiza toerana misy ianao, fa zao tovozy la hery. Amen. Teboka fahatelo, ambara amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny filazantsara zay nosoratany Lioka 2:20, misy fanamariana kely zay resahany ny amin'ny Lioka 2:20 manomboka amin'ny 4:20 sy 5:20 io. Inona ny zavatra lazainy? Ny zavatra ambarany io tenin'Andriamanitra io mampieritreritra. Satria ohatra ny tehiteny amin'ny olona manao hoe raha zay ianao mahantra ihany, raha zay ianao tsy mangetaheta an'izany azo katikatary zany, raha zay ianao mijanona amin'izao tsy mihinan-kanina izao, raha zay ianao mijanona amin'ny olona mavomavo sahirana. Satria le ambaran'le tenin'Andriamanitra milaza manao hoe, ary Jesosy izy raha mijery azy dia nanao hoe manao ahoana ny asatry ny fidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mandinika an'izany teny izany ianao dia ohatra ny tehiteny manao hoe aleoko ihany mahantra dia makany an-danitra. Fahazadino eno tsara, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no misy ny zavatra rehetra. Tavo amen. Ary zay rehetra tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka. Mananolana ianao, vahany ny olana. Marary ianao, sitrany ny aretina. Ninona manjo anao, everin'Andriamanitra ianao. Satria tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dika ny teny hoe ny olona rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy tahina. Zany hoe tsy fidiny ana ary tsy fidiny ianao no mpanan-karena. Fa mila mahay mitondra tena tsara rehefa tonga mpanan-karena. Satria le lehilahy niresahako taminao teny am-piantohana, lehilahy mpanan-karena, Zakaiosy ny anarany, mpanan-karena ne izy, kanefa naninona voavonjy izy. Fa naninona natonga azy voavonjy? Satria hainy tsara nametraka ny zavatra tokony ho ataony. Fa betsaka ny mpanan-karena tamin'izy mbola sahirana aloha, tamin'izy mbola nijaly aloha, hainy tsara mihitsy mitady an'Andriamanitra, hainy tsara mihitsy zany hoe mivavaka, hainy tsara zany hoe manofy ny herin'Andriamanitra, hainy tsara mihitsy manino izy mitondra amin'ny tenany hoe ty azo atao, ty tsy azo atao, ty azo hoanina, ty tsy azo hoanina, ty atao an'izao, ty atao an'izao. Hainy tsara zany. Fa rehefa nanomboka nanan-karena amin'izay izy, amin'ny enina ka hatramin'ny valo zay mivavaka, ao aorianan'izay zay any Mataso mitsangatsangana, miaraka amin'ny fitahinany katikatara.
Zany hoe fotoana voafetra sisa no fotoana omeny an'Andriamanitra hitadiavana ny fanjakan'Andriamanitra fa fitsangatsanganana ny petsaka rehefa tonga ny weekend. Fotoana izay tokony hanompoana an'Andriamanitra, fotoana izay tokony hanovosana hery, lasa fitsangatsanganana ny petsaka. Mpanan-karena sarotra ho azy ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria ny antony tsy hainy ny mitondra ilay fananan-karena nomen'Andriamanitra azy. Ny olona rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra manan-karena ho azy, tonga dia manan-karena ho azy. Ny manitra indrindra tonga dia lasa mpanan-karena satria Jesosy mampanan-karena. Haleloia. Tsy fidiny ianao ary tsy fidiny aho ny mpanan-karena. Fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao tsy maintsy manan-karena. Ohatra ny zanak'ireo olona ambonireo, tsy fidiny ho azy ny zanaka minisitra, fa mahazanaka minisitra azy mpanan-karena. Tena tonga dia mpanan-karena ho azy satria nahoana le ray mihitsy ny mpanan-karena. Ka aoko fantatrao, mpanan-karena ambony mpanan-karena ambony manan-karena ambony manan-karena, izany lay Andriamanitra ambarako aminao. Ka mazava ho azy fa tonga dia manan-karena ho azy ianao rehefa tena tonga ao amin'ilay fanjakana. Haleloia. Haleloia. Teboka faefatra, mila azontsika tsara zany. Amen. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara izay soratany Mateo 9 dia ny 10:10. Mateo 9 manomboka amin'ny 10:10 sy ny 11. Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe, ary noho ny narezany Jesosy dia gagaka ny teny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Ary lazaiko aminareo fa maro avy any Antsinanana, avy any Andrefana no tonga ka hiara hipetraka, hiara mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Maro izy ny avy any Andrefana, ny avy any Antsinanana dia ho avy hiara hipetraka, hiara mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Misy anarana voatonona eo zay voalaza fa efa azo antoka ny aminy. Fa izy dia maninona? Miandry atsika amin'ilay fanasana. I Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ireo zany tsy ireo ihany ny olona efa any miandry atsika, fa ireo aloha ny voatonona sy voalaza ary resahana androany. Haleloia. Efa misy miandry atsika zany, efa nisy ny elo lalana zany. Amen. Izany mba ho any. Wow. Tsika rehetra ho any daholy tehaka mafy ho an'ny tompontsika azy. Haleloia. Na dia mba hitan'izany Abrahama zany fotsiny avy tsy mba mahaliana anao. Hay ve ohatr'izao le Abrahama, na dia ny ahitany Isaka ihany fotsiny avy tsy mba mahaliana anao. Hay ve ohatr'izao Isaka, satria hatramin'izay dia tantarany renao mikiatra ny Abrahama sy Isaka. Fa zadino mafy ny heretan'ny kristianina aloha raha mbola eto ambonin'ny tany izy. Zay ny nahatonga an' Jesosy miteny manao hoe, zay rehetra te hanaraka tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana. Maro ireo karazana hazo fijaliana tsy maintsy zakaina ho an'izay te ho any an-danitra. Ao ny fanenjehana, ao ny tondromolotra, ao ny fanaratsiana maro samihafa, ao ny endrikendrika maro samihafa. Tsy maintsy aretany reny hazo fijaliana, ny fahafoizana fotoana ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireny rehetrarehetra eny hazo fijaliana, tsy maintsy lanjaina raha te ho any an-danitra ianao. Efa miandry Abrahama, tia hita azy aho. Efa miandry ihany koa Isaka, tia hita azy isika rehetra. Haleloia. Fa tsy tongany anefa ianao raha tsy tanteraka amin'ny fibebahana marina. I Abrahama sy Isaka dia tena nahavita ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra. Ino inge raha mandinika ny tantara ianao zay voalaza amin'ny Genesis 2:20 io, dia miresaka tsara ny amin'ny fiantson'Andriamanitra ny Abrahama manao hoe, i Abrahama,
Oeto ny zanakao, lehilahy tokanao. Hovonoana atao fanatitra. Fa ny zavatra tena toe-panana finatitra nananan'ny Abrahama dia ny fieritreretany manao hoe ny fidirana ny an-danitra tsisy hidiran'ny vadiko izany. Fa fankatoavana an'Andriamanitra. Fanekena an'Andriamanitra. Dia izao zavatra nataony. Rehefa tonga tamin'ny miteny, rehefa tonga tany ny afatr'Andriamanitra, dia tsy lasa izy niazakazaka tany amin'ny Isaka, tany amin'ny Sara azafady ka nanao hoe Sara ahoana ny hevitrao? Fa niteny tamiko Andriamanitra fa hovonoana atao fanatitra hony ny zanatsika. Za mino fa raha tonga tany amin'ny Sara ny feo, raha tonga tany amin'ny Sara ny fitenenana, miray hevitra amiko ianao fa tsy nanaiky an'izany Sara. Za nge fa 100 taona vao nahazo an'io. Ary mety ho tahaka ny tenin'ny vehivavy maro ankehitriny, zany narary an'io. Dikan'izany teny zany dia maninona? Tsy omeko ny ahy. Na ho any amin'ny fiainana na tsy ho any amin'ny fiainantsika, tsy omeko ny ahy. Fa i Abrahama resy lahatra. Fa tsisy ekinan'ny madamo zany, fa napahakevitra za manokana. Mifamonjenanao, tsy ekinanao amin'ny vadinao, tsy ekinanao amin'ny ray aman-dreninao, tsy ekinanao amin'ny fianakaviany zany, fa safidinao manokana, fa napahakevitra manokana. Ary niza manana fanapahakevitra raisin'Andriamanitra ho anisan'ny zanany, ho anisan'ny ankohonany, ary ho ampiadaniny eto ambonin'ny tany ianao dia miadana, miala eto ambonin'ny tany ianao mbola miadana. Halleluja. Halleluja. Ja, nanana fanapahakevitra ny manokana. Ary zay le tena masarobidy an'ity famonjena ity. Io tsy miakina amin'ny fianakaviana ka iteny isika manao hoe ny anainge ny dadabe anay nanorona ny fiangonana io e. Dikan'izany na vavakao zay na tsy nivavakao zay voavony tsahay tsy ariavana. Izahay ane ny ray aman-dreny be anay nge tao daholo no natao veloma farany, zareo no natao veloma farany tao, fa ianao mba manahoana? Ny famonjena tsy miakina amin'ny fianakaviana, fa ny famonjena fanapahakevitra ny tsararay avy izy io. Ka raha androany ianao tapa-kevitra mba ho anisan'ny olona ho vonjena, mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao, ny tompo efa miandry ianao. Jesosy efa miandry ianao. Jesosy efa miandry ianao. Ary zay no natonga azy naniraka eto androany, hitondra an'izao hafatra zao mba ho anao, satria ny antony dia zao, tiany hampatsahivina anao fa zanany, tiany ianao, tsy tiany ho very, tsy tiany ho sahirana, tsy tiany ho jaly, dia nirahany androany nitondra zany hafatra izany. Mba haninona? Mba hanangana anao indray hiverinao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, ho tonga ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Raha vao nanomboka mitory-teny Jesosy dia niresaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antom-pisitsika kristianina dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antom-pisian'ny fiangonana kristianina dia ny fanjakan'Andriamanitra. Noho zany mila heveriny zany, mila dinihany zany, mila saintsaininy zany, mila manokana fotoana ho amin'izany isika, ho amin'izany saintsainana ny fiainana mandrakizay zany. Manana ny toe-panahy ny Abrahama sy Isaka dia ahita azy ianao. I Abrahama ane efa lela antitra, fa Isaka ao anatin'le heriny mihitsy eo amin'ny 5 taona eo izy. Fa ohatra mba te ilaza zavatra aminao hoe raha ohatra ka ny 5 taona sy ny 9 taona no asaina miazakazaka, akaniza re ianao e? Aka an'le 5 taona ianao sa aka an'le 9 taona? Fa anao korsy reo, apetaka ao amin'ny pista anankiray dia lasa niazakazaka 5 taona sy ny 9 taona. Akaniza ianao? Ya, le 5 nalaitsika, satria ny tanora matanjaka ary azo antoka mihitsy fa na anentsy ataky ninona aza 9. Fa etiko ilazana aminao fa Isaka ihany koa dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Isaka ihany koa
tsy Abrahama ihany fa Isaka ihany koa tena naiky an'Andriamanitra. Ao amin'izany taonany izany izy no ataony rainy manao hoe ao afatotra ny tananao fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy aho raha ny zavatra nambarako tery aloha ny tanteraka lasa izy nitsoaka azony nataony izy zany fanekeny fa sitrapon'Andriamanitra miteraka famonjena ho azy. Indraindray toa sarotra le izy fa ny zavatra takian'Andriamanitra isika manaiky miaiky ny fahotantsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Nanaiky Isaka ao afatotra ianao tsy maninona ozy izy. Tsy nasiana hoe tapenana ny maso fa tonga dia afatotra maina be fotsiny zao fa tsy nampaninona azy zany satria sitrapon'Andriamanitra. Nalainy Abrahama indray ny antsy tsisy niteny tao na hoe vonjeo. Azo ny Isaka natao tsara ny antso vonjeo satria misy miaramila anie niaraka taminy ao ambany ao afaka mamonjy azy raha ohatra ka iantso vonjeo izy. Fa Isaka resy lahatra tsara ny famonjena ho azy tsy avany amin'ny miaramila fa avany amin'Andriamanitra. Noho izany ekeko izay sitrapon'Andriamanitra. Ningaina ny antsy ho atsatoka amin'ny Isaka fa tsy niantso vonjeo izy fa nekeny zany satria nahoana sitrapon'Andriamanitra. Tsy magaga raha miandry atsika any izy. Engane amintsika tonga eto androany zao mba ho maro amintsika zay mandeha zao teny zao hiaraka isakafo amin'ny Abrahama, hiaraka isakafo amin'ny Isaka amin'ny fotoan'andro hiavian Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Ho avy zany satria Jesosy efa miteny manao hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa tena akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Haleluya. Etsika amaraparana an'izany afatra zany. Inoko fa etaetanao tsy laza masaka tsy araka ny tenin'ny sasany manao hoe fa iza nefa mba nahita an'izany tany ny mpiandro fatiny manao an'izany ny jiramboto miteny an'izany fa ny kristianina tokony ino araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra izay mino nefa raha mino ianao marina fa mbola tsy hitanao zany fa ho avy ny andro ahita an'izany aho ahita an'izany ianao. Haleluya. Ary ara-onina amin'izany toerana zany isika ho sambatra mandrakizay. Amin'izany dia ho tanteraka ny faminaniny izay ambaran'ny Apokalipsy manao hoe ho fafana ny ranomasy rehetra. Tsisy alahelo tsony amin'izany. Zao aloha fiainana mandalo eto tsy maninona mafy ny atrehana mafy ny lalovana zavatra maro no iainantsika eto amin'izao fiainana mandalo zao. Za mampahery anao mandalo ny eto ho tapitra ny atao hoe mandalo dia misy fahataperana zany ka na inona zany atrehanao eto tadidio fa misy fahataperana zany fa azadino fa misy le maharitra mandrakizay lay fanjakan'Andriamanitra. Mila ratovintsika zany mila hiazakazahantsika izany. Amen. Amen. Haleluya. Ary androany dia ampidinin'Andriamanitra eto izany fanjakan'Andriamanitra izany ka zay te hiditra rehetrarehetra ho raisin'Andriamanitra androany zay te hiditra rehetrarehetra ho raisin'Andriamanitra androany. Izay manantona ozy izy maninona tsy mba ho lavaka mihitsy mbola vonina Jesosy andray anao. Ny olona mety efa manilikilika anao, ny olona efa tsy miraharahanao itsony eny fa nany ao tokantranonao azy efa manao tsinitsinina anao tsy maninona zany. Jesosy mbola tianao, Jesosy mbola vonina andray anao, mbola te hitantananao izy ho any amin'ilay fiainana tsara lay paradisa ho manin'Andriamanitra. Amen. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Mibebay anareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny ataontsika zany ny andrasan'Andriamanitra amintsika zany dia isika ninona ozy izy? Isika hibebaka. Ino moa ny atao hoe fibebahana marina? Ny atao hoe fibebahana marina tsy vavaka, tsy fifonana fa fanapahan-kevitra raisina. Engane maro aminao zay mandeha zao teny zao andray fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy
dia aninona ho tanteraka le teny toko manao hoe hovonjena ianao sy ny ankonanao. Amin'ny fotoana manomboka mitondra diloilo tsara ao anatin'ny tokantrano ianao, dia isomenaka avokoa ny zanako rehetrarehetra. Halleloja. Ahoana ny ahafahanao mitondra n'izany diloilo zany? Amin'ny alalan'ny fibebahana, mandraisa fanapahan-kevitra. Eny, ninonninona mety zoky angamby ianao, na tsapanao hoe nanao diso taminao ny rahalahinao, ny rahavavinao, tsy maninona, manetretena. Manetretena. Fa ho ny teny malagasy manao hoe izay mandefitra ihany no mandina. Ary raha manetretena ianao, tsy ho resy zany ianao. Fa ny vokatry ny fanetretena, fisandratana. Raha te hisandratra amin'ny fiainana ianao, aza manamary-tena, aza mieboebo ka za zokony, za ndray ve nifona aminy, za ndray ve nanao an'izao. Ny fibebahana tsy misy zokony sy zandriny. Ny fidirana ny an-danitra tsy misy zokony sy zandriny. Fa fanapahan-kevitra ny tsararay avy io. Ka raha ianao ny tapa-kevitra, ianao ny vonina hiditra, meteza androany. Mibebah ianareo. Mibebah ianareo ho Jesosy, ny tompany hitantsika. Mino fa ahazonao izay lazain'Andriamanitra, fa ho fanamafisana izany fotsiny ihany, izay ambaran'ny Jaona 4:7. Ahoana hozy izy? Zao ny lazain'ny Jaona manao hoe, Jaona 4:7. Jesosy namalaka anao taminy hoe, lazaiko amin'ireo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fahaterahambaovao. Alleluja. Andrasan'Andriamanitra amintsika. Engane, raha ody any an-trano ianao, dia ho hitan'ny olona mijanona any an-trano, fa olona vaovao ny tonga any an-trano io, tsy le olona taloha intsony io. Vao ianao nandre zao teny zao, tapa-kevitra hitodika amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Miray fo sy miray saina amin'ny Abrahama sy Isaka ihany koa, ho tonga amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra hamonjy ianao. Andriamanitra hamonjy ianao. Niza manao sakana, tsy hatateraka izany famonjena izany ho anao. Dia anao ny fomba rehetrarehetra koa Andriamanitra, tahaka ny namonjena an'ilay vehivavy, azon'ny olona ny tanana ny tsangatsanga. Dia ho tahaka izany ny hamonjena Andriamanitra anao, ka na dia efa tsisy hevitra intsony azy, dia ho aseho an'Andriamanitra fa mpamonjy izy. Mpamonjy izy, ary mpamonjy mora azo indrindra. Hivavaka ho anao androany. Tiako raha mba ho averinao zao vavaka zao hoe, Andriamanitra, misaotra anao aho, fa tena tia ianao. Jesosy io, misaotra anao aho, ny amin'nandrahanao, ny mpanomponao androany. Nitondra izany teny izany, mampatsiaro anay, mampafantatra anay, ny hoavinay rehetra, dia le fiainana mandrakizay. Jesosy io, mamindrafo aminay. Ninonninona fiainanay, tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, angatanay androany, ny famindraponao, tahaka an'izay nataonao tamin'ilay vehivavy, novonjenao, navotanao, teo anatin'ny olona maro, dia ho tahaka izany koa ny hamonjenao anay. Mino ny famonjenao izay, mino ny famonjenao izay, mino ny ranao izay nalatsaka izay, fa mahadio anay izany, mahasasana izany. Raisina izany androany, amin'ny anaran'i Jesosy, ho fanadiovana anay, ho fanadiovana ny sainay, ho fanadiovana ny fonay, ho fanadiovana ny fanahinay. Raisinay amin'ny anaran'i Jesosy, ny herin'ny fanadiovana androany. Misaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Minoy ianao fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no misy ny hery rehetrarehetra. Tsy mila mangataka intsony ianao, fa zay tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra tonga dia mandray. Raha marary ianao zany zao, tonga dia mandray fanasitranana. Manana olana ianao, tonga dia mandray vahaolana. Satria zany fananana lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny vahaolana, ny fanasitranana, ny zavatra maro izay ilaitsika, dia karazana fanomezana fotsiny reny rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
zao dia fotoana andraisana ho an'izany. Raha marary ianao, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, miaraka amin'izany teny izany, sy hitany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'izany teny izany, mivany olana izay misy ao amin'ny fiainanao. Ambary zany ho voninahitran'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa voatany zanako rehetra tamin'ity androandroany ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Iteka mafy be ho an'i Jesosy ianao. Kami mahazo toerantsika rehetra isika. Halleluia, 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 amen. Ho an'Andriamanitra iray ireryany ny voninahitra. Tiako raha mbola ho avetsika manakoako ilay hira mahafinaritra manao hoe ndray andro any aho dia hitan'i Jesosy. Engany mba ho fahatserovana tsara izay mba hiarahantsika izany hira izany, ka isaky ny mahita ianao dia hoy ianao manao hoe ndray andro any aho dia hitan'i Jesosy. Ndray andro any aho dia hitan'i Jesosy. Halleluia, halleluia. Tsy ny ahita vahaolana, tsy ny ahita fanasitranana fotsiny ihany, tsy zany ny katsahantsika riavana, fa ny ahitan'i Jesosy. Andeha ho vetesitsika amin'ny feontsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra izany hira izany. Ndray andro any aho ahitanao Jesosy. Tsika tovoka ho famaranana izao fotoana izao dia hitsotrano anao aho alohan'ny alanao hito amin'ity toerana ity. Azandrato ny tananao, hitahanao any Jehova. Tompo, ankehitriny dia mijoro manoloana ny fiangonana, ny olona rehetra ny mpanomponao. Tsy miafina aminao ny fiainana, ilay fiainana voalohany dia ilay fiainana mandalo, manomboka amin'ny fahaterahana ka hatreo amin'ny fahafatesana. Tsy miafina aminao ihany koa nefa mitoe-panahy izay ananany ny olona, izay manomboka indray zany eo amin'ny fahafatesana ka maharitra mandrakizay. Mivavaka androany ho amin'izany fiainana izany, na ho amin'ny fiainana mandalo na ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia manana antoka n'izao fiangonana izao fa ho tahinao manokana amin'izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsofina rano, ny tsiraray avy, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, tsisy tafasaraka amin'Andriamanitra, fa ho voatahiry mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rao any lanitra. Ho lehilahy mafana fo, ho vehivavy mafana fo, mirehatra ho an'Andriamanitra,
feno etaeta ho an'Andriamanitra. Ka na inona olana, ninina ady, na mivazany, na tsy mivazany, na sitany zany, na tsy sitany zany, dia tsisy ampialanay aminao Andriamanitra. Fa izahay dia ho voatahiry mandra-piavinao eny amin'ny rao alanitra. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsiraray avy raha iala eto amin'ity toerana ity. Ny tokantrano rehetra izay ho vataniny dia misy famonjeny. Ny lalana rehetra izay alehany dia misy famonjeny. Izay rehetra ataony dia misy famonjeny. Ho tanteraka amin'ny alalana tsiray avy reto any ny famonjeny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fiadanana ny ho ataonao aminay tsiray avy. Misaotra Tompo. Amen. Farana fotoanantsika samy tahin'Andriamanitra tovoka. Mbola tsy miravintsika fa valopo raky dehibe